Sariny Andriamatoa Colonel Vendrina Mikael, filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara, izay aparitaka amin'ny endrika sahala amin'ny biby, dia mijoro eto zahay zanaky ny faritra Androy Iray manontolo fa melohinay tanteraka zany zavatra zany, satria raha zoina dia midika faniratsirana sy fanirazimbana ary fanambanina ny foko Tandroy, izany sary zany. Tsy sarotiny zahay amin'ny fitsikirana atao amin'ny mahampitondra azy na ny fitsikirana ny fitondrana, fa kosa raha atao anatin'ny fahaizana rehetra zany dia tokony hatao anatin'ny fanajana. Ny hevitra navoaka fa tsy fanimbazimbana razan'olona na razan'olona izay ny mpitondra moa dia marihinay ary raha malala zany fa avy amin'ny foko Tandroy. Ankoatra zay ny filohan'ny fanavaozana dia ray aman-dreny ny malagasy rehetra, ka ny zavatra toy izao dia famoserosena ny soatoavina malagasy. Koa manao zao fanambarana izao zahay mba hampitsaharana tsisy atakandro ny toe-javatra toy izao manomboky zao masonandro androany zao. Ary raha mbola misy nini mamerina zao fihetsika mamofady zao dia tsy lefitra itsony ny zanak'Androy. Marina moa fa ny page Facebook namoaka izao sary zao dia ny Mada Libre, ka mamerina foana zay fa tsy hanaiky ny zavatra toy izao, satria raha antsika mahalala fa zany alika zany dia fadin'ny malagasy rehetra, ary ny filohan'ny fanavaozana dia filohan'ny malagasy rehetra. Soto tompoko. Amin'ny mahafilohana fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara an'ny Colonel Vendrina Mikael, tsy anay androy irery izy fa any vahoaka malagasy ray manontolo, ka isaoranay ireo fikambanana tsy olona indrindra fa ny ministeran'ny kolotsaina manokana zay efa naneho hevitra sy nanameloka avy hatrany an'izany fanehoana sary mamoa fady ho ny mpitondra fanjakana ambony izay napetraky ny vahoaka malagasy. Irahantsika mahalala sy mahafantatra angamba fa i Colonel Vendrina Mikael no nanao sorona ny tenany sa nandrava ny jadona sy ny fitondrana tsy mety teto Madagasikara. Koa tokony sambo sarotiny tsika rehetra vahoaka malagasy, satria izy no saha mijoro hitondra ny fanovana tanteraka ny zavatra tsy mety teto amin'ny firenentsika. Mino tsy mananteny zahay fa ray hevitra amin'ny fanambarana izay ataonay izao tsika malagasy ray manontolo amin'ny mahazanaky androy anay manokana no misitona lakilosy sy manameloka, fa mino tsy manantena angamba zahay fa iraisantsika hevitra ny zavatra tsy mety sy zavatra mamoa fady fanimbazimbana ny mahaolona, indrindra fa amin'ny foko Atandroy dia mbola manana ny kolotsaina manokana mampiavaka azy eto Madagasikara izany foko izany, ka izany no mahatonga anay mijoro ary manameloka. Koa etoany zahay dia miantso ny tompona ndraiky mpanjakana manandrify izao toe-dra raha izao hampihatra ny sazy faran'izay henjana ho an'izay olona nahavita an'izao zavatra tsy faseho masoandro izao. Ary etoana ihany koa zahay dia manentana araky ny voalazan'ny zoko izay fandraisaka teo taloha, tsy fanakanana ny fanehoan-kevitra ny tsikera ny demokrasia eto amintsika Madagasikara, fa kosa ny fanimbazimbana razana, indrindra ny zava-miseho ankehitriny dia melohina tanteraka.
aminay foko tandroy rehefa misy ny mpizavatra ohatran'izao fa ny mazibana na tsy fanajana dia misy ny ataonay hoe fagnefera ka ny zavatra azo atao amin'ny zavatra ohatran'izao a raha toka fantatra le olona nanao an'le atsona dia izy misazina aminay a ny famonoana omby a dia obligatoire raha tsy tratra izy a tsy maintsy manadio teny zay afaka manadio ny tenanay ihany zay izahay a no hamonomby mba hanadiovana ny filoha ny Madagasikara.